Lalao eo anivon'ny ampiasam-panjakana kosa indray izay baolina kitra, ny taranja volleyball, ny taranja basketball no nandeha tamin'ity farany herinandro ity ka etsika manokatra ny fotoana ary dia ny taranja baolina kitra Kianja efatra no nandray fananana fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny voka-dalao tamin'ireo Kianja efatra ireo. Kianja efatra no nandray ny lalao baolina kitra ho an'ny mpiasam-panjakana mivondrona ao anatin'ny AZF tamin'ity farany herinandro ity dia ny teny Amboanjobe, Tanjombato, tanety Behivato ary ny Kianjan'ny Mazorivo. Toy izao ireo vokatra rehetra tamin'ity farany herinandro ity. Ho an'ny tetsy amin'ny Kianjan'ny Tanjombato ary ny enamma nandresy ny MEP tamin'isa 4 skajy jeune ary ny MPTDN nandresy ny menina tamin'isa 3 mixta kosa indray io. Ny présidansa sy ny MTP ny saraka atsala rainoray skajy veteran ary ny présidansa dia mbola nanamotsina ny MTM faharoandray teo amin'ny skajy jeune tamin'isa 4. Teo amin'ny Kianjan'ny Amboanjobe dia ny justice nanamotsina ny MCC tamin'isa 5 skajy veteran ary ho an'ny skajy jeune dia ny primature nandresy ny justice tamin'isa 2. Ny saraka atsala samy tsy nisy nitokosa ny MCS ny MCRI tamin'isa 4 skajy mixte io. Kianjan'ny Antanety Behivato, ny METFP sy ny MRSP dia ny saraka atsala 2 ihany koa. Ary ny Sena dia nandresy ny MEPAE tamin'isa 10 skajy mixte. Ny Croix nandresy ny Midispa tamin'isa 2 skajy jeune. Tetsy amin'ny Kianjan'ny Mazorivo kosa indray dia natokana ho an'ny skajy super veteran irery ihany. Ka ny PRM nandresy ny ministère en santé tamin'isa 3, ny primature nandresy ny MCRI tamin'isa 2, Mesipres ny MEPAE ny saraka atsala 4, ny MEDEPAT dia nandresy ny CNRE tamin'isa 2.